Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamalavantsika rehefa malalatra ity alatsinainy fa eniny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika rehefa koa dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Efesosy. Efesianina toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Efesianina toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny Tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana. Mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fiam-pihavanana. Iray ny tena, iray ny fanahy, dia toy ny antsoanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avy izy dia nitondra olona maro babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ray Masino, manana masina anay amin'ny fahamarinana ny teninao. Fahamarinana. Amen. Paoly manao antsoavo ho an'ny kristianina tany Efesosy any am-pigadrany. Izy no manao antsoavo ho an'ny kristianina mba handehanan'izy ireo mendrika ny fiantsonana. Kristianina mandeha mendrika ny fiantsonana izany hoe kristianina. Io kristianina tsirairay avy tsy hoe ilay fiangonana rafitra institution loatra akory izy io, fa ny tsirairay avy ao anatin'ny fiangonana dia samy mandeha miendrika ny fiantsonana, izany hoe kristianina manome endrika mahafinaritra ny maha-kristianina azy. Tsy manala baraka ny mahampino azy ny maha-kristianina azy, fa kristianina izay mahatonga amin'ny mpiarabelona iteny hoe zanika kristianina na zanika mendrika ho alay tahaka, dia manafatra n'izany toe-panahy izany Paoly ho an'ny mpino mba handehanany ho vavolombelon'ny fiantsoana azy. Anankiray amin'izany toe-panahy mendrika ny fiantsoana izany any andinin'ny fahatelo, mazoto mitana ny firaisana. Mazoto mitana ny firaisana. Ny kristianina tsirairay mihitsy eto no ahafaran'i Paoly mba azoto hitana ny firaisana. Inona moa ilay hoe firaisana io? Ilay fiombonana izany io, ilay fiombonana mifanohitra amin'ny hoe fizarahana na division. Azay mahatonga an'i Paoly eto mitanisa hoe iray an'ny batisa, iray ny finoana, iray Andriamanitra, iray ny fanahy, iray ny Tompo ao amin'izy rehetra, manerana azy rehetra, ao amin'izy rehetra, iray Andriamanitra. Ary satria iray Andriamanitra, fanahy iray ihany, finoana iray ihany, batisa iray ihany, dia izao tokony ho mpino mahatsiaro hoe iray aina. Mazoto mitana ny firaisana ny heviny dia ny kristianina tsirairay no manao izany adidy izany, miezaka tsy hoe ny fivorian'ny synodam-paritany ihany na ny fitandremana na ny soda lehibe na ny konsily na ny dioseze, tsy hoe izay ihany akory no ireny ihany mieritreritra ny firaisana. Indrindray manko tsika rehefa mieritreritra ny antsoina hoe firaisana na ny ekumenisma na ny fiombonana dia heverintsika ho rarahana teolojiana ihany izany. Heverin'ny mpino hoe hararahana teolojiana izany, zavatra avo lenta izany, zavatra andry zareo mpitondra fivavahana izany, andry zareo mpanapa-kevitra izany, tsy mahakasika anay vahoaka an'Andriamanitra izany. Tsia, fa Paoly dia milaza mihitsy manao adidiny tsirairay avy ao anatin'ny fiangonana ny miazona ny firaisana, ny fiombonana, miala amin'ny fisaratsarahana. Tsy misy olona te hiangona ao anatina fiangonana mizarazara. Tsy mahafinaritra ny division na ny fisamatsamahana na ny fizarazarana. Sady tsy ahafahana mitombo amin'ny finoana izany, no tsy ahafahana manana fiadanana. Marina loatra fa toetra mandeha ho azy ao anatin'ny olombelona ny fisaratsarahana. Tsy toetra voajanahary entina maha olombelona ny fiombonana, fa toetra
ataontsika hoe lovana vokatry ny fahotana ka zary ataontsika hoe voajanahary ny fisaratsarahana sy ny fisamatsamahana ao anatin'izany fiangonana zany mpino. Tsy ny olombelona dia tsy hoe tia mihavana ho azy fa tia misaraka, mora misaraka, tia misaraka satria milafika ao anatin'ny fon'ny olona ao ny fahotana mampisaraka ka mora misaraka ny olombelona na dia amin'ny zavatra zay heverinao ho mora kokoa zany mampiombona. Eto afaka malala mampianatra antsika ny tompo am'izao fiandohan'ny herinandro zao mazoto mitana ny firaisana kristianina fiasan'ny fiombonana sy ny fiadanana. Kristianina manaiko fiasan'ny fiombonana sy ny fiadanana. Raha toa ka mijery ny atsiprian'ilay teny isika dia mahita lafin-javatra telo momba zany antsoina hoe fiombonana, fiadanana ka hitaomana ny mpino tsirairay ho vavolombelona zany. Ny voalohany de zao, io firaisana sy io fiombonana ao anatin'ny fiangonana io de didy tsy maintsy atao, zavatra impératif, zavatra tsy maintsy atao io, tsy zavatra safidy io akory ka hoe azo atao na tsy azo atao fa didy le hoe mazoto mitana ny firaisana. Nalaina avy amin'ny tenin'i Jesoa, didy vaovao no omeko anareo. Noho zany de zao tokony ho fantatry ny kristianina fa tsy akasitrahan'Andriamanitra na inona endriky ny fisaratsarahana ao anatintsika. Raha mijery ny tantaran'ny fiangonana sika de mahita fiangonana mizara tsy mizara roa, mikotrana tsy mikotrana roa, mikomy tsy mikomy aroa, mifampiandany tsy mifampiandany aroa. Ary raha mijery ataontsika hoe ny tetiaran'ny fiangonana protestanta arytsika de vao mainka na tsy ny protestanta ihany fa ny fiangonana kristianina mihitsy de mahita fizaratsarana anjatony tao anatin'izay 2 taona no irenan'ny fiangonana zay, fizaratsarana anjatony. Tsy mahafaly an' Jesoa nge reny. So everitsika fa fifaliana ho an' Jesoa ny mahita atsika misaratsaraka, ny mahita atsika zay mahatonga ampoly hoe voazarazara ve ny tenan'i Jesoa e? Ny tenan'i Jesoa nge ny fiangonana, ny zarazarantsika va ny tenan'i Jesoa? Indrindray everitsika fa fantatsika rehetra fa fahotana ratsy ny voalazany didy folo. Hain'ny kristianina mihitsy mitanisa hoe reto ny didy folo, fa indraindray everin'ny kristianina fa tsy fahotanany ny fisaratsarahana. Everin'ny kristianina fa indraindray ohatrany mora atao aminy mihitsy ary indraindray ny miendaka sorena kely de miendaka de manorina fiangonana ery, sorena kely mizahatra mahasorena de miendaka de manangana fiangonana ery. Ohatrany de mora mihitsy amin'ny kristianina indraindray ny miataka noho ny ampopona noho ny fieverana tena ho tsarana fieverany hafa ho ratsy. Fa tena ambaran'ny tompo fa tsy akasitrahana mihitsy araka ny zoatra masina mazava eto ny fisaratsarahana. Tsy planin'Andriamanitra mihitsy ny fisaratsarahana. Tsy zavatra mahafaly an'Andriamanitra ary tsy fantatr'Andriamanitra koa nge io. Raha zavatra ny antsoina hoe fantatr'Andriamanitra de manaraka ny planin'Andriamanitra. Zay no antsoina hoe fantatr'Andriamanitra. Fa io fisaratsarahana fiangonana io tsy planin'Andriamanitra io. Dikan'izany tsy fantatr'Andriamanitra io fa nataontsika olombelona fotsiny. Nataontsika io de fa eo moa taraka ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny herin'ny tanterahana ny fahalemena. Fa satria tsika misaratsaraka dia inona moa nataon'ny tompo. Fa zao raha ny planin'Andriamanitra de araka ilay vavaka nataon'i Jesoa hoe mba ho iray an'izy rehetra. Mampalahelo ny mijery ny kristianina na ao anatina fiankambanana io, na ao anatina fiangonana io de indraindray misarabazana, tsy mahay mifankatia, tsy mahay mifamela, hany ka manjary tsy ampy ny aim-panahy ao anatin'ny fiangonana. Hoy Paoly amin'ny taratasy ho an'ny Korinthianina. Satria nge ianareo tsy mifankatia, satria ianareo tsy miray aina, satria tsy hajainareo ny didin'Andriamanitra de betsaka ny maty ao aminareo, betsaka ny marary ao aminareo. Miavako malala. Efa manametram-panontaniana ve isika tamin'ny fiainantsika manao hoe za ty ve Jesoa mazoto mitana ny firaisan'ny fiangonana? Sa miteny alokon'ny vavako mivoy fisarahana, ny fifanaratsiana, ny rehefa misy hevitra tsy mifanaraka amin'ny eritreritro de aheliko ilay hevitra mampisaraka,
rehefa tsy voafidy tamin'ny andraikitra anankiray de tsy manao tsony rehefa tsy mahafinaritra amin'ny miara-miasa am'rana de miala rehefa tsy mety amiko ny fotom-pisainan'ilay zavatra de manorina zavatra vaovao ery avako malala afarany pôlisika am'izao fiandohany ny taona izao mba mazoto mitana ny firaisany ity volana janoary ity ny kristianina maneran-tany dia samy mahatsiaro any amin'ny alady fatelo amby volana io volana janoary io mahatsiaro ny fiombonam-bavaky ny kristianina eran-tany tsy mora nge izany hoe mitory ny filazantsara zany so everitsika fa mora ny mitory ny filazantsara sarotra ny mitory ny filazantsara sarotra satria ny filazantsara dia natao anova fisainana andrava fahazaran-dratsy ny filazantsara dia anongotra ny aizin'ny fahotana ao anatin'ny olona ny filazantsara zay hitory fa tonga olombelona le zanak'Andriamanitra zany angamorona ny raisan'izao tontolo zao zay mahatonga ny Paoly teny hoe mehezan'ny olona nge zay io Paoly mehezan'ny olona zay ny olona fahadala hoe aiza misy Andriamanitra tonga olombelona aiza ny misy Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty aiza ny misy Andriamanitra ny antapin'ny vonahany ka anaiky ho fatao amin'ny hazo fijaliana toy izy Paoly manao zay ny olona fahadala nge zay ary mandraka ankehitriny de mbola be dehibe ny olona manondro atsika kristianina ho adala hoe nareo ve adaly nahoanareo ny miary tory mivavaka be dehibe ny mbola manondro atsika n'izany mety tsy mahatsiaro an'izany agnampy ianao mivantana fa tojo izy teny tsy ndraindray eny anelanelaneny zay mahatonga atsika manao hoe tsy mora akory io fitoriana ny filazantsara tsy mora io raha mahatsiaro an'io mora ianao de mety ivelambelany zany fa rehefa tena miatrika an'io asa io ianao zay mahatonga ny tompo ny teny manao hoe aza mbola mandeha mitory ny filazantsara aloha mantsy ny mpianatra raha tsy efa mandray ilay fanahy masina nareo ahirahiko ilay fanahy masina hitoetra ao anatinareo mba hahatonga anareo ahery amin'ny fitoriana ny filazantsara satria mafy ny fitoriana ny filazantsara miatraika amin'ny nofo miatraika amin'ny saina miatraika amin'ny maha olona satria halany zao tontolo zao ny filazantsara zany mafy ny fitoriana ny filazantsara ary satria mafy de zao tsy vitanao rery tsy vitan'olona rery fa fitainao anatin'ny fiombonana fitainao anatin'ny firaisan-tsaina fitainao anatin'ny fifankatiavana indrisy anefa fandrandray ny ambom-pon'ny olona ny egoan'ny olona ny fahazaran'ny olona ny hevitry ny olona zany mahatonga azy tia fisarahana afaka malala eto Paoly araka manaraka ny didin'i Jesoa tsy maintsy ataotsika ny mihazona ny firaisana tsy akasitrahan'Andriamanitra ny areti-panahy tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fitiavana ny fisaratsarahana areti-panahy zany ary be dehibe ny olona ndraindray manana zany areti-panahy zany tia misaraka tia mivoy fisarahana fotsiny tia miady fotsiny tia mifanohitra fotsiny tia mikomy fotsiny no ny antony tsy fantatra hoe areti-panahy mihitsy tsy manaiky andefitra tsy manaiky anaiky maninona ny tsy mandefitra hoe Paoly ndray maka maninona ny tsy manaiky ho resy ary anareo maninona ny tsy manaiky angina azy anareo fa everinao moa fa raha mangina ianao de resy everinao moa fa raha mandefitra ianao de resy tsy ao ny soratra masina fa mandehana mazoto mitana ny firaisana fa ny faharoa de izao ny firaisana zay ampianarin'ny Paoly eto na ampianarin'ny soratra masina eto tsy maintsy atao ihany fa zavatra karohana tanjonina ezahana tsy hoe foto-kevitra tsy maintsy atao zany io de atao fotsiny ihany fa tena karohina mihitsy tadiavina katsahina zany hoe atao programa atao projet lay firaisam-piangonana lay firaisan'ny mpino zany hoe tena atao fitaizana mihitsy zany hoe raha ao anatin'ny fiangonana de tezaina ny mpianatra sekoly alahady tezaina ny mpino mba ho tia firaisam-piangonana ho tia fiombonana ny fiombonana sy fifankatiavana de zao tsy maintsy atao saingy zao koa nefa ny zavatra iainany zany anaovana fikarohany zany lalinina ao amin'ny soratra masina zany lalinina amina etude biblika zany ary hita ao anaty programan'ny fiangonana zany firaisana zany azany firaisana zany tsy hoe zavatra ataotsika hoe endrikendriky ivelany fotsiny
hoe ty misy vavaka iombonana de mitovy ny akanjo, mitovy ny fanamiana, mitovy ny litorjia. Tsy zany ny atao hoe firaisana, tsy zay ihany, tsy fahazazana ohatr'izany ny firaisana. Hoe ka zay nge efa mitovy daholo ny vavaka atao anatin'ny fiangonana rehetra, zay no antsoina hoe firaisana. Efa mitovy daholo ny zioga, mitovy daholo ny akanjo, mitovy ny zavatra tononona. Tsy fahazazana ohatr'izany fo, zava-dehibe zany, endrika izy io ny firaisana, fa tsy zay ihany no antsoina hoe firaisana. Dingana ihany zany, endrika ivelany zany. Ka fa hoe tsy hinihina resahana ro zavatra mampisaraka, hoe aza resahana ny zavatra mampisaraka fa ataovy eo ambany tsia eo de rakofanao le zavatra mampisaraka. Fa aoka le zavatra zany io katsahina ny firaisana de zao samy atrika, samy resaka, samy fanatrika, miara-miresaka zavatra zay verina hoe sarotra aza. Zany hoe lay firaisana dia rehefa hiainana sy tanjonina eny sy karakaraina sy kolokoloina de zao afaka manana azy, afaka miresaka zavatra zay ataontsika hoe mety ho mampifanohitra mihitsy azy. Inona moa ny olana? Raha ohatra ka hoe andeha ataontsika hoe olana lehibe nandritry ny taonjato maro ohatra ny teo amin'ny maha-katolika maha-protestanta, teo maha-loterana na maha-réformé. Raha tena samy ao anatintsika menakavy ny fitiavana ny firaisana, hoe ny firaisana ny lehibe, afaka resahana keny zavatra rehetra. Ahoana moa ny tsy afaka iresahana? Ao anatin'ny fanetretena de manjary harena izay, manjary harena lay fahasamihafana. Fa tsy hoe lay zavatra endrikendrika ivelany iny andeha ampitoviny ty de toy ny lasa toy ny trano lokoana fotsiny, io hoe familoko, io hoe zahay fa mifankaty. Saingy ny ao anaty ao de zao feno fiatsaram-bela tsy sanatria tsy tsapany satria nahoana? Satria tsy matotra, tsy mahatsiaro fahalebiazana lay firaisana. Tsy hoe tsy natao hoe didy fotsiny fa tsy nikarohana, tsy no halalinina, tsy ny voasana ny teolojiany, tsy ny voasana ny etikany sy ny sisa rehetra, tsy ny voizina lay sotoavina. Noho zany de ny firaisana de zao tsy hoe dingana vita indray mandeha, tsy hoe didy fotsiny fa zavatra iainana, karohana, halalinina. Zavatra tahaka zany no andrasan'ny tompo. Io firaisana io zany de zavatra mitombo izy io. Hatray mahatonga amin'ny poeta manazava hoe iray angeny finoana, iray angeny batisa. Mampalahelo indraindray ny mampatsiaro ny tenin'ny Gandhi. Ozy Gandhi manao hoe za raha namaky Gandhi mo lansaina be satria nahana filôzofia mazava tsara momba ny fijery ny fiainana. De hoe Gandhi miteny manao hoe Gandhi dia lay olon-kendry indiana. Izy mantsindreo britanika tany any manao hoe za rehefa namaky an'io filazantsara anareo io, baibolinareo de zao tena miaika, miaiky ny fahendrena ao anatin'io aho. Fa rehefa mijery anareo kosa de zao kivy aho, satria tsy iainanareo le filazantsara torianareo, tsy iainanareo le baiboly zay torianareo. Marina fa mafy be zany tenin'ny Gandhi zany, fa mafy be ny maheno an'izany amina vavan'olona tsy kristiana. Kanefa zay no izy, isika mitory fitiavana, mitory fifamelana, ataony mpino ahoana ny tory ny filazantsara amin'ny silamo raha izy mianakavy, tsika kristianina mianakavy ato raha tsy mahay mifamela. Ataontsika ahoana ny atonga n'izao tontolo zao mpianatry Kristy, raha itsika mpianatry Kristy ara mifanenjika sy mifanaratsy amina resaka zavatra tsotra ndraindray politika de tsy vitatsika ara, zany de tsy voasongotsika, fahasamihafana, fiaviana, fahalalana, fomba fijery, zany ara tsy voasongotsika. Ka ataontsika ahoana ny tory amin'izay Kristy, araka ny tenin'ny Gandhi manao hoe mandeha analoha lamino ny raharahana, nda analoha iaino ny filazantsara fa mankaty aminay ianareo. Miavako malala, tsy hoe akory andry, tsy hoe akory hoe tsy afaka mitory ny filazantsara koa isika satria tsy mifankaty, afaka mitory ny filazantsara foana isika satria tsy atsika ny filazantsara fa an Jesoa. Hoy Paoly amin'ny Filipianina manao hoe misy ny sasany mitory ny filazantsara amin'ny ranomaso, amin'ny fifaliana, amin'ny fiatsaram-belatsia, fa faly foana. Zany akory ny olana, mitory ny filazantsara foana isika. Iny an'ny tompo iny ny tompo mampavokatra an'iny. Fa izao tsy maintsy ho adininy tompo isika amin'ny kitotoantsika tsy tia firaisana, tsy mandala fifankatiavana, tia misaraka na ao anatin'ny fiangonana io, na amin'ny fiarahamonina io, na amin'ny toerana maro samihafa. Zay ny faharoa. Vaovao ny taona mahay reza manao fikarohana.
mahay reza mandalina, mahay reza mikatsaka sy miaina ny firaisana sy ny fiombonana. Fa ny fahatelo sady farany de zao, fahasoavana ny fiombonana sy ny firaisana, mitondra fifaliana, mitondra fahasoavana ny fiombonana sy ny fifankatiavana. Ny fisarahana de miteraka fienan'ny finoana, mampangatsiaka ny finoana ny fisarahana. Fa ny firaisana kosa de zao manjary mahatonga fahasoavana sy fitahiana, miteraka fitahiana ny fiombonana sy ny fifankatiavana. Hoy ny filaza ny asan'ny apôstôly azy manao hoe de tsy nisy nahantra teo amin'izy ireo satria ny raisainy izy, satria fanahy iray ihany ny asa tao aminy, satria ny asa Andriamanitra de nanjary nisy aina, nisy fiainana tao anatin'ilay fiombonana. Ny afaka malala fitahiana ny fiombonana sy ny fifankatiavana. Aza mieritreritra manao hoe izay menakavy misara-bazana ato, mifanaratsy ato, isika menakavy mifampion'olona ato, mifampiandany ato, mangataka fitahiana nefa de azo fitahiana ve? Eny, ny fitahiana momeny ny tompo arakaraky ny finoantsika eny ihany. Fa izao ny tena fitahiana marina de zao raisin'ny olona ao anatin'ny fiombonana sy ny fifankatiavana, mitondra fitahiana ny firaisan-tsaina sy ny fifankatiavana, mitondra fitahiana izany satria endrik'indray telo zay iray, Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina, telo zay iray ange izy, telo izy fa iray ihany, iray izy fa telo ihany. De maninona izany toe-panahy zany ny tiany tompo iainantsika. Hoy ny tompo ny teny tamin'ny mpianatra manao hoe izaho sy ny ray de iray ihany, izaho sy ny ray de iray ihany, ka noho izany de tokony ho iray ihany koa ianareo ao anatin'ny fahasamihafana. Saingy zao tsy mety hoe noho ny fanan'Andriamanitra, tsy mety hoe nohontsika ny fanan'Andriamanitra, fa ny saitsika, ny didotsika, ny herintsika, ny ambopotsika no henotsika de tsy mirotsaka ny fitahian'Andriamanitra. Ny afaka malala miantona ny orana ankehitriny, miantona ny orana eto Madagasikara, amin'ny ankabeazany toerana rehetra manerana Madagasikara ngazana, any amin'ny toerana izay miandry orana, any amin'ny faritra loatra, maro voay, amin'ny toerana maro samihafa de zao tsisy orana, na eto Antananarivo ary tsisy orana. Tena efa ho lasa ny herinandro ny volana Jolay, volana Janoary tsika zao, aiza ny orana? Antitra ny ketseny an-tsaha, antitra ny ketseny an-tanimbary, antitra zay fantatsika fa rehefa antitra ny vary elo tsy ampy orana, manakofa ny ankabeazana, mivaky ambiaty miandry orana, vo afaka misy efa nanaketsa nanafiketsa melo antitra, misy ny mbola miandry ilatsahan'ny orana. Tsy volana Janoary tsika izao, mangataka amin'Andriamanitra orana mafy isika. Asa ianao rehefa nametra-panontaniana hoe inona ny akon'izany tsy fampiny orana zany eo amin'ny fiainanao manokana sy ny fiainan'ny firenena manokana, ny amin'ny fiainan'ireo tantsaha, ireo mpamboly legioma, ireo mpamboly voninkazo, tsy ireo mpamboly vary ihany, ny rano hosotroina, ny rano ampandehanana io milina manodina herinaratra io, zany rehetra ny orana ange amin'io rano io. Ny fahadiovana, ny areti-kibo, ny tranga etseroa amin'ny tsy fampin'ny rano, tsy fampin'ny fahadiovana. Asa rehefa nametra-panontaniana ianao hoe inona ny antony, de angamba hiteny manao hoe tena eo le changement climatique. Tsy edikevitra zany, mety ho zay ny fanazavana zay tontolo zao. Fa Andriamanitra nge lehibe lavitra noho ny changement climatique. Andriamanitra ve dio resiny changement climatique rehefa hitahanao izy? Noho zany de zao de hibebaka. Sao de ity isika tsy mifankaty, isika tsy mitana ny fiombona sy ny firaisany ity, ka mieritreritra amin'ny hoe za inona moa ny idiranay am'zany, zay nge atao am-piangonana mifankaty, tena mifankaty marina tokoa ve nareo ray fiangonanao, tena mifankaty marina tokoa ve nareo ray tranao, tena mifankaty marina tokoa ve nareo mpianakavy ao, samy teny an'izany eo anatrehan'i Jesosy ve ianao? Afaka malala de hibebaka isika, de hifona amin'Andriamanitra. So de lafin-javatra tahaka izany mahatonga zao tsy fisian'ny orana izao, asare de hiverina amin'Andriamanitra na inona antony, de hiverina amin'Andriamanitra hangataka orana ho an'ny tanindrazana. Hivavaka isika. Tompo misaotranao zahay, misaotranao ny amin'ny fotoana omenao anay, fahatsapanay, fa mitaona anay ianao hanao zava-dehibe ny firaisana sy ny fiombonana.
mizarazary zay biby, mifanaratsy zay menakavy, tsy mifandefitry zay, mifampitsary zay. Manafatra anay ianao fa iray ihany ny batisa, iray ny finoana, iray ianao Andriamanitra. Fa na iray ihany nanaovana batisa, anay rehetra tao aminao Andriamanitra. Tompo, mamindrafo aminay, mamelany elokely toka tia mizarazary zay, tia mitokatokana izay, tsy tia fiombolona sy firaisana izay, ny amponay, ny fanamarina tenanay, ny fantsoana ny hafa no mahatonga anay miataka mandrakariva amin'ny hafa. Fantatra efa tsy akasitrahanao ny fisarahana, mamela anay Tompo. Na inona antony tsy akasitrahanao ny fisarahana, mamela anay Tompo. Mangataka orana zay Tompo, mangataka ranorana ho an'ny tanindrazanay, ho an'ireo mpamboly, ho an'ny isam-batan'olona. Fantatrao ny fahantranaay, fantatrao ny fahorianay, fantatrao ny fahorian'ireo tantsaha. Miandry orana ankehitriny, mamindrafo Tompo, manomeza orana, mamela anay amin'ny hamafisaponay, fa mety eza kosa mindra fo amin'ny Madagasikara ianao. Enoy ny vavaka Tompo, enoy ny vavaky nisa tokantrano, mangataka ranorana ho an'ny tanindrazana, ary dia ny fo vatonay koa Tompo, ovay, mba ho fonofo manaiky ibebaka, hanavao ny fanoloran-tenanay mandrakariva aminao Andriamanitra. Zao taona vaovao zao any, taona vaovao hiavozanay, handalanay ny firaisana sy ny fifankatiavana. Misaotra Jesosy. Amen.